Aleloia, mbola faly miarabanareo tsiraray avy aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fa 7 ny volana Mai 2026. Isaorantsika lehibe Jesosy satria mampitandrina antsika izy ary mampiseho zavatra mahagaga ary tena mampiritreritra ary koa tena ampifoantsika tsiraray avy. Ry havana, ny alina voalasa teo dia nampiseho ny fanahy masina an'ilay antikristy aho. Tena hoe mila antsika mitandrina tompoko ka alohany anambarako ny momba ny zavatra izay nasehony tamiko dia hiara hivavaka aloha isika ametraka izao fotoana izao eo anatrehany Jesosy Tompo. Hiara hivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, misaotra mankasitraka anao. Midera mankalaza anao Jesosy satria Andriamanitra velona no Andriamanitra tomponay. Ka misandrata Jesosy amin'ny fiainako ianao. Tompo, ny fiainako dia anao, ny momba ay manontolo dia anao. Izao dia fitaovanao Jesosy anambaranao izay tianao ambara amin'ny vahoakanao. Jesosy Tompo, misandrata ianao. Oka ianao no hitan'ny olona fa fenao Jesosy ao ambanin'ny tana maherinao. Rakofy amin'ny ranao izako sy ny ankonako Jesosy, ary koa ny zanakao tsiraray averan-tany. Oka ianao Jesosy andravarava ny asan'ny fahavalo rehetra Jesosy tsisy ambinina izany Jesosy fa fodoroahina amin'ny ranao izany Jesosy. Satria Tompo, ny ranao dia afy mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy makasika anay izany Jesosy fa miverany davaky ny elo izany. Ka misaotra Tompo, misaotra fanahy masina. Oka ianao fanahy masina hiteny amin'ny alalako. Satria ianao no Andriamanitra, ianao no ray be fitia, ianao ihany koa no tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Ka mitenena fanahy masina arak'izay tianao irery ihany no ovombarako eto. Ka misandrata ray malala misandrata Adonay amin'ny fiainako ianao, misandrata ho hitany zanakao eran-tany Jesosy satria Andriamanitra velona ny Andriamanitra tompoinay. Ka misaotra Jesosy mba hitany tsy hita koa ireo zanakao Jesosy izay tena mitady ianao tokoa amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana Adonay satria Andriamanitra velona ianao Yeshua Masia. Ka misaotra Tompo, ny voninahitra ho anao rery ihany. Aleloia, aleloia, amen. Ry hava-malalao amin'ny Tompo, isaorantsika lehibe Jesosy satria izy zany rehefa tena ao aminy isika, rehefa tena mankatoa azy isika manaraka ny didiny ary tsy miadaladala intsony, dia miseho amintsika ny voninahitr'Andriamanitra ary ampitandremana isika ampalalany izay tokony ataontsika izany. Amen. Ampalalany izay tokony ataontsika izany. Ny fanahy masina no mampianatra antsika, mitarika antsika amin'ny lalana marina rehetra. Ry havana, oka antsika hifoha tanteraka. Ny fijorana vavolombelona ambarako anio dia vao alina lasa teo izany. Alohan'ny anambarako momba ny amin'ilay antikristy dia omeko verse aloha ianao manamarina ary koa zany mampafantatra ny tiany Tompo zany ampitandremana antsika izany. Ny ten'Andriamanitra, ny mpangalatra dia tsy ho avy raha tsy handringana ary hamono. Hitanareo angamba ny verse iny zay verse zay dia ao amin'ny Jaona 10. Hovakintsika le verse amin'izay manamarina tsara zavatra ambara satria aza mba minomino foana raha tsy misy fanamarinana zany. Satria ho voafitaka ianao Tompo satria efa fotoana ny famitahan'ny fahavalo izao, romotra be mihitsy ny fahavalo. Hovakintsika Jaona 10:10. Jesosy zany no niteny eto niteny tamin'ireo mpianany izany ny amin'ny fampitandremana ny amin'ny zavatra tokony hitandremantsika izany. Jaona 10:10. Hoy ny teny, hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny mpangalatra dia tsy avy raha tsy angalatra sy hamono ary handringana. Izao kosa avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amen. I Jesosy no nanambara teto. Ny mpangalatra izany dia tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Amen. Ry havana, fantatsika tsara fa nitetiky ny mpangalatra dia toy izany: hamono, ampatahotra ary koa tena hanimba ny fiainantsika zanak'olombelona mihitsy. Eto dia hoarina sady amin'ny antikristy ho avy. Izy ho avy izany, ilay fahavalo, izay mpangalatra fanahy.
izay mpangalatra fanahy. Dia ny tompony efa niteny eto ambany eto ihany hoe izao kosa avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Amen. Ry havana, Jesosy dia tonga tetỳ ambony tany tonga tetỳ izy mba hananantsika fiainana. Amen. Mba hananantsika fiainana sady hananantsika be dia be. Amen. Fiainana mandrakizay no omeny tompo antsika. Amen. Dia ho resika koa ny verset anankiray ao amin'ny bokyny Jaona ihany. Jaona 4:7 eo amin'ny 9:13 no vakiantsika. Manambara ilay antikristy zany io tonga dia amin'izay anao afaka miaino tsara izay teny lazainy tenin'Andriamanitra izany. Ny tompo zany no ny teny eto. Ho vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jaona 5:13. Tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony aho, fa avy ny andriana an'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Ry havana, eto zany afaka vakinao toeny eto zany dia nanambara zany Jesosy tamin'ireo mpianany fa avozy izy ny andriana an'izao tontolo izao. Io andriana an'izao tontolo izao io tompoko dia ilay antikristy io ambarany tompo io. Ary nambarany tsara mihitsy hoe andriana an'izao tontolo izao. Zany hoe io zany no andrandrainy izao tontolo izao, izay olona amin'ny fiainana ratsy rehetra izany. Dia hoy ny teny tompo amin'ny toyan'ilay verset hoe nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Amen. Hoy Jesosy tompo. Zany hoe tsisy tovizany mihitsy amin'ny tompo Jesosy ilay antikristy ho avy. Ry havana, mila antsika mahafantatra tsara ilay rainy famitana izany. Raha vao ohatra ka momba zao tontolo zao dia izy izay. Verset farany ho vakiantsika satria tsy ho azavaiko lavabe ilay ten'Andriamanitra, fa aoraisintsika ny verset anankiray farany dia ijoro vavolombelona ako. Tesalonianina 2:2 9-12 no vakiantsika. Dia miangavy anao ako hiaino tsara ilay ten'Andriamanitra satria manambara an'ilay antikristy ho avy zany io. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. 9. Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Fa amin'izay dia aseho ilay tena mpandika lalàna, izay ho levon'ny Jesosy tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny famirapiratany fiaviany. Ny fiavian'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary ny fagagana mandainga rehetra sy ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Koa izany no andefasan'Andriamanitra fiasany fahadisoan-kevitra aminy ka inoany ny lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino ny marina fa nakasitraka ny tsy marina. Amen. Ry havana, eto zany dia manambara an'ilay antikristy ho avy. Ny misakana anazy izany, izy mbola tsy mivoaka amin'izao dia isika izay ao amin'i Jesosy. Aleloia, aleloia. Isika mbola ety ambony tany, isika zany izay ao amin'ny tompo. Jerevy tsara le verset ny 9 vakiko averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary ankehitriny dia fantatrareo ny zavatra misakana azy mba tsy isehoany raha tsy amin'ny fotoanany. Fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny fotsiny ihany. Amen. Ry havana, isika izany izay ao amin'i Jesosy, isika izay tena hoe mirehitra amin'ny fanahy, miaina araka ny fanahy fa tsy ny nofo intsony. Tena hoe ho azavaiko tsara mihitsy le izy. Zany hoe tsy miaina araka ny nofo intsony, maty ny fiasan'ny nofo,
efa niarana levina tamin'i Jesosy ny fiasany nofo, fa olom-baovao isika rehefa ao amin'i Jesosy. Dia tena hoe miaina araka ny fanahy. Isika izany no mbola manakana ilay antikristy mbola tsy mivoaka, satria ilay fahazavany tompo ao amintsika, ary koa ilay fanahy masin'Andriamanitra eo amintsika ary ao anatintsika, dia isika no misakana an'ilay antikristy mbola tsy mivoaka. Rehefa hivoaka izy dia fantatsika saty fa izy izay. Amen, amen, amen. Ry havana, eto dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Nefa na dia izany ary dia efa feno sady ny tsy fankatoavan-dalàna ao ny faharatsiana rehetra, ary koa ny fisehoany izany dia tena hoe famitahana, satria anao fahagagana izy io, anao fahagagana izy amitaka izy amin'ny alalan'ny lainga izany. Ry havana mitandrema ny amin'ny hoe prosperité, ny amin'ny hoe milamina foana ny fiainana, nefany tena ho zava-dozany iseho. Zava-dozany iseho ka tokony hifoha isika. Tokony hifoha isika, tokony hiomana ara-panahy, aza miay ny amin'ny nofo intsony tompoko. Amen, amen. Ijoro vavolombelona lahako. Alina izany tao anatin'ny torimaso dia noho ny efa natory ahako dia nahita zany izahako, hitako ilay antikristy. Dia hitako zany izy io mitsangana. Dia ny lamosina zany no hitako. Dia ny fanahy masina zany nampafantatra ahy, satria noho ny efa nijereko zany io lehilahy izy io. Lehilahy izy io satria araka ny ten'Andriamanitra dia manambara ihany koa hoe lehilahy nota. Amen. Ho avy izy io tompoko, ho avy izy io, ilay antikristy izany. Dia mitsangana zany ny fahitako azy io. Dia araka ny teneniko teo hoe lamosina zany no hitako. Dia fohy be zany ny volony, maintimainty ny lokony volony izany. Dia izy io olona manify sady lava ranjanany, araka ilay fitentsika zany. Dia ny fitafiany zany manao akanjo mainty lava be ranoray izy io. Zany hoe ny tompo rehefa ohatra ka hita anatin'ny fahitana anatin'ny nofy dia ny tompo Jesosy dia fitafiana fotsy lava be, tsara be, mazava be, mamirapiratra. Fa ilay antikristy zany izay naseho any fanahy masina tamiko alina voalasa teo dia manao fitafiana maintimainty lava be zany izy io, ary lava tanana ihany koa zany. Dia mitsangana zany nahitako azy io, ary izy zany tena hoe mijoro efa vonona zany androso. Eo anoloany dia misy toa rideau beizy ngeza be, avo be, ohatrana pozina hoe eo ambony sehatra zany ilay antikristy zany. Amin'izao isika miteny izao, fa miandry izy zany tompoko ny isokafan'ilay rideau. Alleloia. Miandry izy ny isokafan'ilay rideau. Ilay rideau iaho dia beige, avo be, tsy hitako zany ny hafarany fa tsapako anatin'ny fanahy, ampafantaran'ny fanahy masina zany fa hoe io zany ny fisarahana entre an'ilay antikristy miandry zany isehoany eo anatreny izao tontolo izao. Amen. Ry havana, mitsangana izy, vonona izy efa vonona izy ivoaka. Alleloia. Efa vonona izy ivoaka, ary fantany avokoa ny zavatra misy rehetra zany amin'izao zavatra miseho amin'ny guerre eran-tany sy ny korotana eran-tany izao. Satria ny antony fantatsika tsara ny ten'Andriamanitra fa mazava tsara fa ny fisehoan'izy io dia eo amin'ny 5:7 atao amin'ny Tesaloniana faharoa, toko faharoa, dia avaky toy izao amin'ny anatsosy tompy hoe ny fiavian'ilay mpanao ratsy dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny famantarana ary fagagana mandainga rehetra. Amen. Afaka toizanao vakina ny teny satria mbola manambara ny hoe sy ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy izy. Amen. Ry havana, rehefa tsy mandray tsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahamarinana izay amonjena antsika dia tena azo ny fahavalo 100%. Mila mifoha isika tompoko. Ry havana, ny paozin'ilay antikristy dia hita mihitsy hoe olona efa vonona. Efa vonona izy
ary tena hoe mijoro mahitsy ary hita hoe ohatran'ireny olona manambonimbony tena zany izy io ary ko zany tsisy hitoviza mihitsy amin'Andriamanitra, tsisy hitovizany mihitsy amin'i Jesosy, tsisy hitovizany amin'i Jesosy, fa hita hoe manambonimbony tena izy ary tena hoe mianjona mihitsy izy izy mitsangana ry havana ho zava-doza zavatra iseho ho zava-doza. Oka itsika tompo tena hiomana hifoa hitandrina fa ho avy ilay antikristy, ho avy. Ny olona mieritreritra hoe hoe fiadanana tsy atompoko. Ny tompo Jesosy ara ny teny mihitsy eo amin'ny bokin'ny Matio hoe tsy ho avy hitondra fiadanana aho fa hitondra sabatra. Ry havana tsy ety ambony tany akory no hiadanantsika fa ny lanitra no tanjona ka mifoaza tompoko. Ivavaka ho anao ako mba ampaherenao amaranantsika izao fotoana izao. Ivavaka itsika tompoko. Jesosy tompo misaotra satria Andriamanitra velona sy mahery anao. Misaotra tompo satria anao dia mampitandrina anay. Ianao Jesosy dia mampiseho ny zava-miafina. Misaotra fanahy masina malala. Tompo malala ireo ny zanakao tsiraray avy izay nihaino Jesosy ny témoignage teto. Tompo malala sokafo ny masom-panahiny tsiraray avy mba tena hifoa. Oka ianao ampahery tompo ny asany tananao. Oka ianao Jesosy amaly ireo zanakao Jesosy izay miantso anao satria Andriamanitra tsara indrindra ianao. Fanahy masina mitenena amin'ireo zanakao tsiraray avy toroy lalana ny tsiraray avy ka misaotra anao Jesosy. Misandrata tompo ianao satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ka misaotra ray voninahitra ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Aleluia, amen. Shalom tompo.